Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Lea. Vavaka isika tompoko. Raha io, misaotra anao indrindra izay amin'ity andro anio ity. Andro izay anao kanefa dia natolotra ao anay amin'ity maraina ity. Misaotra indrindra reto namindrano fo ka mbola afaka hiantso ny anaranao amin'izao maraina izao. Raha io, misaotra anao indrindra izahay satria lehibe tsy takatry ny sainay ny fitiavanao. Raha io, misaotra anao indrindra izahay tamin'ny nanomezanao ilay sarobidy indrindra teo aminao mba hitondra ny famonjena ho an'ny zanak'olombelona. Fantatrao ary tsy misy miafina aminao avokoa izay tsiraray avy, ka izany no hiazakazahanay amin'ity maraina ity. Hisaotra anao, hanome voninahitra ny anaranao, ary ilay Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina. Tonga ny ora sarobidy izay andraisanay ny fahatsim-panahy avy aminao koa dia sokafy ny fonay amin'ny alalan'ny fanahinao masina, hahaizanay mandray ny teninao sy ny hafatrao amin'ny alalan'izany fahatsim-panahy izany. Dia ho anao ny dera sy ny anja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Shabbat shalom ho antsika tsiraray avy izay miaino sy manaraka izao vatsim-panahy izao amin'ity andro anio ity. Sokafy ny baibolintsika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 12, filazantsarany Jaona toko 12, andiny ny 17 ka hatramin'ny 15. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy. Fa raha maty kosa izy dia vokatra be. Izay tia ny ainy no mahavery izany, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indrindra no andraisantsika ny lohateny hoe maty mba hitsangana. Maty mba hitsangana. Teny izay fampiasa sy fitory rehefa ankalaza ny Paska ny ataontsika hoe kristianina. Ary nanome ohatra tsara teto Jesosy Kristy Tompo ny amin'ny voambary fa tsy maintsy afafy ny vary, ambolena, alatsaka anatin'ny tany, izay voa miteraka mihalebea ka mahatonga vary. Dia tahaka izany koa ny voankazo, ny karazan'ny voninkazo, tsy maintsy maty, izany hoe ilay maty dia alevina any ambanin'ny tany mba hitondrany vokatra tsara, voankazo tsara, voninkazo tsara, ka hanome fahasalamana ho an'ny olombelona rehefa mihinana ny voankazo, hanome fahatsarana amin'ny toerana izay ametrahana azy ny voninkazo. Izany indrindra no fanoharana izay hoentin'ny Tompo eto
fa ho antsika izay tiana ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy manaiky an' Jesosy Kristy Tompo, mandray an' Jesosy Kristy Tompo aloha ho tompony, ary tsy mijanona fotsiny amin'ny mahatompo azy, fa rehefa raisintsika ho tompo izy dia mpamonjy atsika koa. Ao anatin'izany nefa dia Jesosy Kristy Tompo izay nanaiky hitondra sy hamonjy atsika dia tsy maintsy maty izy, namoy ny ainy, nandatsaka ny rany, dia nalevina tao am-pasana, ary dia nitsangana mba hitondra fahavelomana ho antsika zanak'olombelona, ary koa hananantsika ny fiainana mandrakizay. Mba azontsika sary an-tsaina moa ny sakany sy halavany, ny alaliny sy ny hahavony izany hoe fankalazana na ny fetin'ny Paska izany. Mifaly tsika satria nandresy ny fahafatesana Jesosy, fa mba hiainantsika ve ny vokatra izay fahafatesan' Jesosy sy ny fitsanganany tena maty izay? Ny vokany dia mba hananantsika fahavelomana, ary izay ny mbola mahavelona antsika tsiraray, satria nandresy ny fahafatesana Jesosy dia nomeny antsika ny fofinaina mahavelona. Tsy arovy anefa fa izao sy anao izay miaino izao vatsim-panahy izao dia tsy maintsy mamono ny fahotantsika amin'ny alalan'ny fandraisana fanapahan-kevitra voalohany indrindra, ny faharoa ny fibebahana, ny fahatelo tsy famerenana intsony, ny fahotana sy izay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, satria izay no nanomboana an' Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ary rehefa maty avokoa izany fahotana sy ny tsy fahatanterantsika tsiraray avy izany, dia natsanga an' Jesosy indray tsika hanana fiainam-baovao ka hitondra vokatra tsara eo amin'ny fiainantsika sy izay manodidina atsika. Tsy maintsy hateraka indray tsika mba hananantsika izany fiainam-baovao izany, mba hananantsika sy hitsanganantsika amin'ny toeran'ny maty izany. Ary izay ny antony hanaovana ny batisa, famonoana ny fahotana, fanadiovana ny loton'ny nofo, ary koa ny fandevonana ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Anio ary ry havako, dia mila maty amin'ny fahotantsika sy ny andalantsika tsiraray avy, mba hitsangana indray hanana fiainam-baovao. Ny tenin'Andriamanitra izay milaza hoe eo amin'ny 7:20, tonga ny fotoana fankalazana ny zanak'olona. Fankalazana no ilazan'i Jesosy ny fahafatesany, fa tsy hoe zavatra mampalahelo ary ny mpianatra nalahelo mafy satria eo faty Jesosy, fa ny fisian'ny fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy anie dia mba hahatonga antsika koa ho vokatra tsara, ho tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra iray. Ary ny hazo fijaliana
izay noentin'i Jesosy sy nanomboana azy dia lalana mba hahatongavantsika tsirairay avokoa any amin'ny fiainana mandrakizay. Mila mankahala ny aintsika itsika, mila mankahala ny filany nofontsika sy ny tenantsika itsika mba azahoantsika ilay tombotsoa lehibe any an-danitra ka iainantsika sahady koa izany fiainan-danitra izany dia ny mbola ety ambony tany. Maty mba hitsangana, mila zavatra lehibe ary mila raisitsika ho lehibe eo amin'ny fiainantsika fa tsy maintsy mamono ny momba ny tena sy ny fanaon'izao tontolo izao itsika mba hitsanganantsika sy hananantsika fiainana dia ny fiainana mandrakizay satarintsika ety ambony tany. Itsika izay manaradia ny Jesosy ry havako dia tsarovy fa tsy kristianina fotsiny no hoe anarantsika fa tokony hatsiarontsika fa zanak'Andriamanitra, ary izay zanak'Andriamanitra izay dia manao ny sitrapony laraintsika dia Jesosy Kristy Tompo. Vonoy ny momba ny tenantsika tsirairay avy ara mba hahatonga antsika koa hitsangako velona miaraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo anio ampitso ary mandrakizay. Vavaka itsika. Sambatra izahay Jesosy manana anao. Sambatra izahay satria ianao no nisolo voana ho anay. Sambatra izahay tamin'ny hafatra nampitainao anay tamin'ity andro anio ity, fa tsy maintsy mamono ny momba ny tena izahay mba ho hatsangako velona ao aminao lay nandresy ny fahafatesana mba hahatateraka ny teninao manao hoe manoatra noho ny mpandresy anareo amin'ny alalan'ilay tia anareo. Velona ianao Jesosy, dia velona koa izahay zanakao satria ianao no efa nekenay ho tompo sy mpamonjy ary mpanavotra anay. Dia atolotra ianao ny dera sy ny asa ary ny voninahitra mandrakizay, izay kosa dia hanao sy hanatanteraka ny sitraponao amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra iray. Aleluia.